Indray ny tenako manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiray avy indray androany. Aleloia. Any anaty tokantrano rehetra izay misy antsika any amin'ny toerana rehetra izay misy anao any amin'izao fotoana izao dia tonoina ao amintsika ny fiadanan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, fahatsaran'Andriamanitra rehetra ny hirotsaka anodidina ny fiainantsika rehetrarehetra. Hatrany anatiny ka hatrety ivelany dia ho fenoan'izany fahatsaran'Andriamanitra izany ny fiainantsika. Tafian'Andriamanitra ny voninahiny amin'ity andro androany ity indray. Aleloia. Izany miara-bako anao amin'izao fotoana sabata mahafinaritra izao. Tafiditra indray tsika tao anatin'ny fandaharana fotoam-bavaka izay rahantsika indray fampahereto amin'ny andramoka izao sy ny akira teo dia faly foana izay miaraka aminareo mitandrina ny sabata. Aleloia. Satria dia nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra ity sabata ity. Tahaka ny fetin'ny mpianakavy izy ity dia Jehovahandriamanitra no Ray, Jesosy Kristy no endriky ny Reny. Aleloia. Ary tsika rehetra no zanaka. Manafana amin'izao sabata masina izao. Tonga eto indray tsika rehetrarehetra androany miara-nome voninahitra an'Andriamanitra. Androany Andriamanitra dia hanafy ny voninahiny amin'izay rehetra tonga manome voninahitra azy. Androany Andriamanitra dia amerina indray ny voninahiny izay mety nihintsana teny aminao teny nandritra ny nienemana iny. Ary betsaka ny zavatra nampitsana an'izany voninahitra Andriamanitra izany teny amin'ny fiainantsika tsirairay avy ity. Mety betsaka ry havana malala. Mety nisy ady ny lalovanao tamin'ny nienemana iny. Mety nisy zavatra mety niainanao tamin'ny nienemana iny. Tena hitanao mihitsy mety hoe latsaka tao anatin'izany ny voninahitra Andriamanitra teny aminao. Mety nisy saika fahambaraka, mety nisy zavatra saika nahapotraka atsika. Satria ny devoly ry havana isan'andro isan'andro dia miezaka mihitsy izy manala an'izany voninahitra Andriamanitra izany eo fiainantsika. Amin'ny fotoana miala ny voninahitra Andriamanitra dia tonga ny fahambaraka, tonga ny henatra, tonga ny fahampitehana isan-karazany. Ary anisy zavatra tena niezahany fahavalony esorina mihitsy teny amin'ny zanak'Israely dia izany voninahitra Andriamanitra eny aminy izany. Amin'ny fotoana misy an'io voninahitra Andriamanitra eny amin'ny olona anankiray ry havana malala dia tsy azo atao ny manala baraka an'iny olona iny, tsy azo atao ny mandresy an'iny olona iny. Fa rehefa miala izany voninahitra Andriamanitra izany dia lasa azony devoly ataony mampianjaanja. Hoy ny devoly tamin'ny Joba hoe io Joba io ange Andriamanitra tsy tianao izany io fa ny mahatonga an'io tianao satria fenonao voninahitra loatra izy, satria omenao fiarovana loatra izy, satria ataonao mihitsy hoe didininao ny voninahitra loatra Joba dia ohatra ny tianao izy ozy ny devoly. Fa esoro engely hoe esoro ozy izy ireo, esoro ozy izy zavatra didininao anazy io dia ho hitanao fa hianjahanjo Joba ary dia hanomboka eo dia hahita ianao fa tsy tianao izany akory, hivadika aminao io. Satria rehefa miala ny voninahitra Andriamanitra eo amin'ny Joba dia azony devoly atao amin'izay no mampianjanja ny Joba, manala baraka, manapotika any Joba ry havana malala. Toy isy Andriamanitra hoe eny ary hoe soroko tsy Andriamanitra ny fefy manodidina dia mandehana fa zao ny aina ozy izy Andriamanitra tsy azonao kitihana ny ainy. Halleloia. Mbola tian'Andriamanitra ho hity Joba hoe manana fofonaina, mbola velona. Ary raha fofonaina sisa ny eo amin'ny Joba, raha fahavelomana sisa nananan'ny Joba, inona ny zavatra ho hiteny aminy? Hoe sorona aminy ny zavatra rehetra, tsisa afa-tsy fofonaina sisa. Ravana malala. Dia natao tokoa anie izany esorina ny fefy manodidina ny Joba, esorina teny amin'ny fananany, esorina teny amin'ny zanany, esorina teo amin'ny ankohonany sy ny tokantranony. Dia tonga ny devoly nampianjaanja, nanala baraka, nanapotika ny fiainana.
dia tena potika tokoa ny refany potika tokoa ny fananana fa ny ainy sisy izay nasian'Andriamanitra fefy manodidina haikay ny ainy Joba riava mbola nasian'Andriamanitra fefy haikay ny fahavelomany mbola nasian'Andriamanitra fefy manodidina tsy azony devolony kitihana ny ainy na dia azony kitihana aza ny fananany rehetrarehetra. Inona ny zavatra teny amin'ny Joba sisa ny fofinaina mahavelona fa ry havana malala na dia iny aza sisa ny teny aminy niara hita teo na Andriamanitra na ny devoly niara-ny tsara teo na Andriamanitra na ny devoly dia nahita hoe inona ny zavatra nataony Joba noho ny ten'Andriamanitra hoe na dia izany aza Joba dia tsy nanota tamin'Andriamanitra. Aleluia. Tsy nanota tamin'Andriamanitra, tsy nahitany devoly tombony mihitsy ny fahavelomany Joba, tsy nahitany devoly fafinaretana mihitsy ny fofinaina teny amin'ny Joba. Ry havana malala, mety voakitika ny fiainanao tamin'iny anemaniny, mety voakitika ny ara-bolanao, mety voakitika ny fanananao, mety voakitika ny fahasalamanao satria ny an'i Joba dia voakitika ny fahasalamany. Fa inona ny tsy azony devoliny kitihana teny aminao? Androany Andriamanitra manontany anao. Voakitika koa ve ny fideranao? Voakitika koa ve ny fitiavanao an'Andriamanitra? Voakitika ve ry havana malala ny fankatoavanao? Sa tsy voakitika? Fa raha androany Andriamanitra mahita fa tsy voakitika teny aminao zany ka mba hiteny koa tahaka ny tamin'ny Joba hoe tao anatin'izany rehetra zany dia tsy nanota ianao dia tsy salasala Andriamanitra amerina ny fefy manodidina, tsy salasala Andriamanitra amerina ny voninahiny. Haleloia. Eo amin'ny fiainantsika ry havana, raha mbola manana fofinaina ianao androany izany efa mino fa tsy nanafika ny fiainanao ny devoly tamin'ny anemaniny. Tsika ry havana tsy navelan'Andriamanitra hiaina ny fiainan'ny Joba, fantatra Andriamanitra fa tsy zakantsika izany fa mbola narovantsika. Hanefa tsika inge tsy ohatran'ny Joba, tsika inge tsy marina sy mahitsy fa mbola hozany Andriamanitra harovako satria tiako dia niaro ny fanananao Andriamanitra, niaro ny zanakao Andriamanitra, niaro ny tokantranonao Andriamanitra. Misy fefy manodidina teo amin'ny fiainantsika teo dia androany ianao tonga eto. Haleluia. Andao tsika hisaotra azy ry havana malala, andao tsika hisaotra anazy. Tsy nila rangataka akory ege ianao hoe fanomen'Andriamanitra anao zany. Tsy nila nitenitsika hoe Jehova asio fefy manodidina tandremo adinonao fa nasiny. Haleluia. Dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao zay Jehova Andriamanitra, misaotra anao zay fa menatra izay raha tonga eto tokoa androany satria Andriamanitra fantatray fa tena raha samy hitsaranay tokoa ianao dia hitsaranay koa ny devoly androany. Dia manan-javatra tenenina be dia be ny devoly, manana izy, tena manana izy Jehova. Fanamelohana ve? Tena manana izy Andriamanitra. Tao anatin'iny anemana iny tsy tambona isaina ny zavatra azony devoly anamelohana anay androany. Fa isaoranay ianao, isaoranay ianao fa ianao koa mbola manana fahamarinana tenenina ihany. Toa ohatrany mbola miaro ihany ianao, toa mbola miteny ihany ianao, mbola mirehireny aminay ihany ianao na dia tsy mendrika azy izay. Misaotra fanomenao fefy manodidina izay. Misaotra Andriamanitra fa tsy ny ainay ihany no narovanao fa mbola narovanao ny fanananay, narovanao ny zanakay, narovanao ny fahasalamanay. Misaotra Jehova. Androany izay Andriamanitra tonga eto anatrehanao izay. Raha manana zavatra ho iraina ihany izay androany dia tsy mba hira afa-tsy ny fahatsaranao izay, tsy mba hiteny afa-tsy ny fahatsaranao izay Jehova. Sanatria aminay ny monimony, sanatria aminay ny hanometsiny fa hira ny fahatsaranao izay Jehova Andriamanitra satria tsara loatra teo amin'ny fiainanay. Aleluia. Amen. Sekarang
ihira firamba uvawa ilazani fatsaranao 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 zakoerana misy isemony ny fatsaranao Malera's mommy too, the end if I turn now. If I turn inside, Manandu, something to listen. If I tell you now, Lion to Nisare Chisa, it's so sweet now. Dua tunifera tu Sesosuyana Dua tunifera tu Ikira viti sinifu Amara ni muru churu Maneweri nao Maneweri nao Kairu Zaimandi, Imanu, Fatana. They are telling no police, Anambara, Fatana. The local John is on that song, and I'm about to Hallelujah. Sesosuyana Dua tunifera tu Sesosuyana Dua tunifera tu Amen. Jesus malalo. Nina zao zavatra mba teneninao androany enao Jesosy nianton'izao rehetra zao. Alaka anteko anao toa hoe hatramin'izay Joba rehefa mihiry izy dia mijery an'Andriamanitra izy dia mijery ny fananana izy. Mijery ny zavatra rehetrarehetra ananana izy, mijery ny zanany izy, mijery ny ondry amanosy izy, mijery ny tranony izy. Dia ozy izy Jehovah enao nianton'izao rehetrarehetra zao. Dia faly ny fony mahindinika an'ireny satria fitahian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ireny. Inona ny zavatra mba azonao tenenina koa androany? Hoe Jehovah enao nianton'izao rehetrarehetra zao Andriamanitra. Jereo ny zanakao, jereo ny manodidina anao, jereo ny fiainanao rehetra amin'ny ankapobeny, jereo ny fahasalamanao. Afaka mahita ny fiainao androany enao no anton'izao rehetra zao Andriamanitra. Araka ny teniko anao toa hoe neny Joba ry avana rehefa niala daholo ireny rehetrarehetra ireny, tsisy hitany fony indray reny rehetrarehetra ireny, dia ny fofolaina teo aminy sisa
no nitenenana hoe Jehovah ianao no anton'izao rehetra. Anton'inona ozy izy Jehovah? Anton'izao rehetra izao ny fofonenananako, ny fahavelomako Jehovah, mbola ianao ny anton'izao. Amen. Ravana malala. Nanan-javatra ngeza be ianao. Nanan-javatra ngeza be Jehovah mbola nafahany nitoko tamin'Andriamanitra satria izy mbola feno. Ianao ravana manana ianao io. Ny fahavelomanao io. Halleluja. Ny olona rehetrarehetra androany ka mbola velona izy dia tokony hivoaka fideranan'Andriamanitra ny vavany. Tokony ravana hideran'Andriamanitra satria ngeza lavitra no nomena azy. Halleluja. Ianao nge ravana tsisy vahatra ny atapondokatra ny ampalatia. Ianao nge ravana mety aretina andoniny mahazo anao zao mety arety kipo. Fa ny fiainanao mbola milamina tsara. Inona no manakana antsika androany tsy hideran'Andriamanitra? Inona no manakana antsika androany tsy hanandratra an'Andriamanitra? Amen. Mialohan'ny hitarainanao, mialohan'ny hitenenanao no manjoanao, dia tsika androany hiteny hoe za Jesosy tsy haiko ny angina ratsy. Tsy mahay magina Jesosy any. Tsika rehetra ira amin'ny fifaliana sabakany Jehovah mpiandro androany ity. Fafinaretana ny fifaliana izy. Amen. Tsika fotsika rehetra misy. Saina ny angina. Tena fofeny fifaliana nge Jehovah nentina eto anatrianao androany. Halleluja. Saranay aza misy ty andro ty ahafahanay mifaly Jehovah Andriamanitra. Ny andronay amin'izao tontolo izao efa tsy mahafaly anay. Ny fiainanay andavanandro efa misy fotoana anay mamizana anay Jesosy. Fa ty andro anankiray ty kosa tena hifaliana eto anatrianao zany. Sambatra nge zay manana anao. Androany aloha ravana raha misy matany hoe finna ny mahasambatra anareo. Inona ny tena mahafaly anareo? Dia teneneo za manana an Jesosy hoe
satria za efa manana an Jesosy ho mpamonjy aho hoe satria za hoe efa voavelany eloko satria za hoe manana fiainana mandrakizay ho antenay na io haleloia dia sambatra hoe za amen totsika ravana malala androany anandratra an Jesosy arak'ilay ira teo mihitsy hoe tsy takatry ny saitsika zany fatrany fitiavan'Andriamanitra atsika zany ahoana ny anakara atsika n'izany ry havana ahoana ny ahatakara atsika n'izany hoe fitiavan'Andriamanitra atsika zany tsy ho takatry ny saitsika naoviana zany fa ny ataontsika fotsiny dia misaotra azy ry havana malala ny ataontsika fotsiny dia manaiky dia mandray an'izany na dia tsy takatritsika ary zany raha takatritsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia haitsika ny mamaly azy tsika zao ohatra hoe mahafantatritsika misy olona manolotra atsika zavatra dia fantatritsika hoe fitiavana atsika iny dia misy fotoantsika te hamaly any ololingo dia fantatritsika ny hamalitsika anazy hoe zao zany ny zavatra mba tiako havalan'iny olona iny satria fantatro fa tiany aho dia vitatsika ny mamaly azy fa mahatonga atsika tsy fantatsika rafana tsika tsy mahay mamaly an'Andriamanitra zany tsy vitatsika mihitsy mamaly ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany rafana malala raha vitatsika ny mamaly ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia tena tsy manota mihitsy tsika na dia ohatry ny sila koa ary eo amin'ny fiainantsika tena miezaka mihitsy zany tsika tsisy fampetipetena na dia kely azy zany no atao hoe mamaly ny fitiavan'Andriamanitra anefa Jesosy mbola laza tsisy marantsika na dia iray azy tsy misy na dia iray azy noho izany tsy ho takatry ny saitsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika androany dia fotsintsika androany teny Jesosy za tsy mahay mamaly fitiavana anao zany za Jesosy tsy haiko zany hoe ahoana zany hoe amaly fitianao zany fa hiteny fotsiny androany asandratro ny anaranao Jesosy amen androany teny tanatriana Jesosy asandratro amin'ny anaranao tsara loatra ianao haleluia Jesosy asandratro amin'ny anaranao haleluia Sauranay mandrakizay ny anaranao Jesosy isaorana mandrakizay Jesosy anjara lovako eto an-tany sy ratrizay ianao anjara lovako eto an-tany sy ratrizay ianao rerona ny tompo ianao irery moa ny tompotompojo ny fofeny fitiavana tolotra anao androany fofeny fitiavana tolotra anao amboary tompo mba ity ohatranao anda fa fitiavana manolotraina ny fitiavana manolotraina Jesosy isaurana mandrakizay iana notoloranao fitiavana marina mandrakizay ayanela fuina Seja pafatesana, Isuri satu familiaku.
Mifoko feno fitiavana tolotranao. Mena Amen, Jesosy mana. Atolorian'i Jesosy io fonao io rehefa. Mba ho feno fitiavan'Andriamanitra io fonao io. Andriamanitra rehefa rehefa naneho ny fitiavany ho antsika izy. Raha tsika no vonoiny, raha ny mpanota ny naringana, dia mbola afaka ny tsara an'Andriamanitra ny io. Izy ny olona izany fe mba Andriamanitra fitiavana, izany fe mba Andriamanitra mpamindra fo. Fa ny nataony ny havana malala, Jesosy mihitsy no vonoiny. Jesosy mihitsy no navelany. Navelany tena natao tao amin'i Jesosy daholo ny karazana fahoriana rehetra. Mba tena hanehoany fa tena tia izy. Dia tsika indray tsy nampahoriana. Tsika indray no vonjena. Tany ngery havana, tsisy afaka hanometsina an'Andriamanitra izany intsony. Diso ny olona raha miteny hoe ny Andriamanitra reo ary Andriamanitra mpandringana. Ny Andriamanitra reo ary tsy mahalala afa-tsy ny masika sy mampijaly. Diso izany. Fa raha nampijaly Andriamanitra ka te handringana antsika rehefa malala, tsy nalefa nidina tety izany Jesosy. Fa tsika no naringana. Tonga dia tany amintsika no mivesatra ny fahotana sy ny fitsarana. Tonga dia tsika daholy manohy tsika dia miendriko no fatengentsika. Fahafatesana ny tambony io tarefany. Fa Jesosy no mizaka an'izany nefa Jesosy tsy nanota. Mba ho fantatry ny olona fa tena tia Andriamanitra. Tsisy afaka hanometsina an'Andriamanitra izany intsony ny olona ny amin'ny fahaverezana amin'izao fotoana izao teneniko anao. Raha misy olona any tena mitaraina sy miekika ny amin'ny fahaverezana any amin'izao andro tenenako izao, tena lazaiko anao fa ireo olona rehetrarehetra ireo mety olona manapotrisana aman'hetsiny. Tsisy afaka hanometsina an'Andriamanitra izany intsony. Izay ve Andriamanitra, ianao mihitsy n'Andriamanitra tena ratsy fa manino izay alefanao aty tsia. Hamaly fotsiny Andriamanitra. Efa tsy nasaiko mivesatra an'izany any ianareo e. Efa tsy natao anareo intsony any aty e. Jesosy nge nefa nalefako hivesatra ny fahotanareo e. Mba hanehoako fa tiako nareo. Amen. Ry havana malala. Tonga eto ianao androany. Nanehoan'Andriamanitra ianao fa tiany ianao. Ry havana. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao. Andriamanitra tsy mila niezaka be ataonao hoe mandehana ianao manao an'izao sy izao, mesahy ianao mandritra ny herinandro dia atero ty daholo izay azonao. Fa Andriamanitra mila anao ty azy. Andriamanitra mila anao fotsiny manokatra ny fonao. Dia mila ny fibebahanao fotsiny Andriamanitra. Mila ny teninao fotsiny Andriamanitra. Izay ihany ny ilain'Andriamanitra aminao. Tsy fandaharana nge rehefa nanoe asain'Andriamanitra ataontsika. Avy fandahatra. Izany ny zavatra ilain'i Jesosy aminao izany. Tsy mila zavatra be dia be aminao Andriamanitra. Andao fotsiny fandahatra. Mitenena fotsiny. Mibeba fotsiny. Dia avelako ny elokale. Ry havana malala. Androany ianao tonga eto. Alleluia. Inona mba zavatra tianao tenenina izao androany? Inona mba zavatra tianao tenenina amin'ny Jesosy androany? Ekeko fa tsy mendrika tsika rehetrarehetra reto. Ekeko ry havana. Fa na dia iray amintsika reto aza tsy mendrika na dia nanokabavy eo anoloan'Andriamanitra akory aza. Fa na dia izany aza mitenena ihany. Mba horen'Andriamanitra izay ao am-ponao. Mitenena ihany.
mba ho fantatr'Andriamanitra izay ao anatin'ny fomba. Mbola tsy miova mbola tianao foana na be azy ireo manenjika no ianao afoko anao daholo tsy misy tambiny satria navotanao maimaim-ponao za mbola tia mbola tsy miova mbola tianao foana na be azy ireo manenjika no ianao za mbola tia ifoko manontolo afokanao daholo tsy misy taminy satria navotanao maimaim-ponao za mbola tia fefena za mbola tia tsy miova ny foko sy ny fitiavako fa ho anao irery hatramin'izay tsy ho mandraky izay na mafy sy mafaitra zany manjono tsy kify tsy ketraka ao manana anao fiarovako fitiavako fiainako mandraky zay za mbola tsy miova mbola tianao foana na be azy ireo manenjika no ianao za mbola tia ifoko manontolo afokanao daholo tsy misy taminy satria navotanao maimaim-ponao za mbola tia marari ijalo musar piazzara velaci ma non sul falavo si ti tenar miavnoku ifavabava pona nyaka marunai kafal mitsikera ni fiaina ni af ivavaku asanga tutoriku anzai gasa Zambula sinuba Bambula tiano fone Na bea zireo manesi chanu yanao Zambula ti Ifumantula fruta na zawulu Afrika no zawulu Tumistamini Satina puta no my bona Zambula ti Zambula sinuba Zambula sinuba Tiano fone Zireo manesi chanu yanao Zambula ti Ifumantulu Afrika no zawulu Tumistamini Satina puta no my bona Zambula ti Zambulati, Sibiyuba malakizaduri, Sachina butana my bona, Zambulati, Sibiyuba malakizaduri, Sachina butana my bona, Zambulati. Zambulati, Tibiyuba malakizaduri, Sachina butana my bona, Zambulati. Daruba kuftaba kufyaina kumanda sai yana.
Nivabakuwa sana tulikuwa nzegasa Yaruba kufutaba kufana kumanda ksai Yana Nivabakuwa sana tulikuwa nzegasa Yaruba kufutaba kufana kumanda ksai Yana Nivabakuwa sana tulikuwa nzegasa Ena ataoko amainina be mihitsy ny zany ravana malala hoe tsy miova mandrakizay tory za mbola aty dia tsy miova mandrakizay tory ohatra ny teteny aho hoe resaka zany ka atao ry havana fa misy fotoantsika miovaova misy fotoantsika miaka midina ngely fa ny températuratsika io hoe mandaingitsika raha hiteny eto anatrehan'Andriamanitra zany hoe mafana foana ny fitiavantsika io Andriamanitra ihany no manana an'izany ny an'Andriamanitra ry havana ny fitiavany ny zanak'Israely nafana foana so Andriamanitra tena malahelo Andriamanitra fa raha malahelo Andriamanitra tsy midika akory hoe niaina ny fitiavan'Andriamanitra anireo zanan'ireo tsy ry havana malala na dia nalahelo azy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia ny mason'Andriamanitra mitodika any amin'ireo fahavalo ireo foana ihany arahany maso foana ihany ireo fantany daholo izany zao ny fahavalo mampahory an'ireo nefa Andriamanitra malahelo nefa ny zanak'Israely manota dia malahelo Andriamanitra fa mbola hitan'Andriamanitra ihany mbola manao planina ihany Andriamanitra hoe zao ny amongorako an'ireo fahavalon'ireo zao indray ny analako an'ireo halleloia mbola asian'Andriamanitra calendrier ihany hoe hatramin'izao ihany ireo fahavalona ny afaka mampahory an'ireo amen zany Andriamanitra rehefa ty zany atsika ravana malala rehefa tsika zay no mangatsika rehefa tsika zay no anadiny dia adinitsika nge tsika tsy afaka araka zany hoe misy olona anankiray nefa tena tiatsika be mihitsy dia aveo tena nanao ratsy atsika le olona dia mbola arahantsika maso ihany arahantsika maso amin'ny lafiny tsara ihany mbola hiteny ihany tsika hoe fahavalon'iny olona iny tsy ry havana malala Andriamanitra ihany no manana an'izany satria tena tianao loatra izy halleloia mbo tsika androany mbola namafy eto anatrehan'Andriamanitra hoe za Jesosy tianao na dia tsinitsinina azy na dia tsy voavaliko aza ny fitiavanao hiteny any androany hoe tianao a Jesosy halleloia fotoana tsara indrindra androany zavana tena atsika amin'i Jesosy hoe tianao a Jesosy amen fa moka leo anatin'ny fonao Fantatrao anaty kwauraiko na nitoetrana mandeha tsy miafinarina ny fantatrao ny fanazany sy ainy hitanao Nani tu echana mandi si mi finalina
hatrany momba irehetra kanaiza misy adeitro hitanao lekena ny fitiavako natiako aza imitia tsy miavatra ny vavako ilaza fona ny fitiavako ara tukanani teni kufizabu tiana Zany mba teninay eto amin'ny andrano ka izao Jesosy zay koa andrano mba endrana an'izany hoe tokana ihany ny tenenay andrano izay tianao Jesosy malala ekena Andriamanitra fa rehefa natavy tokoa Jesosy dia namely daka dia niala taminao nanadino anao satria efa nomenao ny zavatra rehetra Jehovah-Andriamanitra fa zay eto kosa Jesosy mety misy aminay eto no mbola mahi mety misy aminay eto no mbola ao anaty ady sarotra mbola miezaka no tafavoaka amin'ny fiainana ao anatin'ny fitiavana anao fa misy aminay eto koa Andriamanitra mety efa natavezinao mihitsy ny fitahiny nataonao botrabotra mihitsy amin'ny fahasoavana voky mihitsy Andriamanitra tsy mitsahatra ny eonao eo tena Andriamanitra mitahy ianao fa mbola tianao koa Jehovah-Andriamanitra zay nge Andriamanitra misaotra anao hoe ny fonay lasa tianao zany
fahagagana nge zany Jehovah ianao raha misy manontany anao raha ohatra hoe fiainanao ohatra tsy le tena mipopoka be reny tsy le tena hita be reny mihitsy hoe tena misy miracle be mipopoka be le andrasan'ny olona dia manontany anao ny olona finna marina ny tena mba hivavahanareo amin'ny Andriamanitra io lazanareo fa manao fahagagana ny Jesosy nareo nefa aiza koa izay fahagagana eo teneno ry havana malala ny foko lasa tia anazy io hoe io fahagagana io tia an'izao tontolo izao nge rava ny fotsika io taloha tiatsika daholo ny zavatra izao tontolo izao taloha nahafinaritra antsika mihitsy ny matimatesany fotsika mihitsy izao tontolo izao taloha nameno atsika rehefa zavatra ratsy dia tiatsika daholo taloha fa amin'izao ny fonao mihitsy ny lasa ny findry tena nisy fifindramonina mihitsy nge revana ny fotsika lasa tia an'Andriamanitra dia mahavariana fa le zavatra tiatsika rehetrarehetra taloha lasa halatsika amin'izao lasa tena tsy tiatsika mihitsy amin'izao taloha zany miteny ratsy sy mihay miteny ratsy zany tsy mampaninina atsika fa zao tena lasa marary mihitsy ny sorontsika tsy mety amintsika tsomy mihitsy zany satria novain'Andriamanitra toerana mihitsy nge fonao io rehefa namalala zany natao hoe miracle raha manontany anao ny olona inona miracle dia za io tian'Andriamanitra hoe miracle io fahagagana io mahatonga mbola tsy tonga aminao le izy hoe satria za efa nanaovan'Andriamanitra fahagagana dia lasa tian'Andriamanitra ny foko halleloia hoy Jesosy tsy misy olona hozy izy Jesosy manana divay vaovao dia araraka ao anaty siny hoditra tota fa raha izany dia horovitry ny siny iny satria le siny efa tota tsy misy olona hozy Jesosy manana tapa-damba dia ho atapina amin'ny lamba efa tota fa raha izany dia ho simba ihany ny lamba ry havana malala ianao ve raha manana lamba akanjo efa tena ratsy be mihitsy efa tena tota be mihitsy efa tena rovitrovotra be mihitsy dia inona ny ataonao arinao iny ataonao chiffon fa ny Jesosy reny tsy ataony chiffon fa tsy maintsy avaozina aloha iny Jesosy ry havana mahay miracle ny akanjotsika reto efa tota ny fitafim-panahintsika reto efa tota ny totatotainy ny devoly tena nampiasainy nataony mihitsy sy apotika sy apaloto sy arava azy ny fotsika le siny feno fako nge efa nataony devoly tota mihitsy efa ratsy fa rehefa tonga Jesosy dia tsy nanova izy tsy hoe aleo arina amin'izay fa tsisy ilananao tsony ianao nge efa tota tokony arina fa hozy Jesosy tsy arina fa récupéreko dia hovaiko miracle zany dia niverina lasa akanjo vaovao le akanjo lasa fitafim-panahy vaovao le fitafiny dia natapiny Jesosy azy nomeny ny fanahiny dia miverina ianao ve ravana raha mahita akanjo efa tota be ianao dia lasa vaovao tapoka teo dia lasa miverina anaovana lasa tsara tarehibe le akanjo misy mahavita an'izany ve tsisy mahavita an'izany afa-tsy Jesosy tsika zany tsika le siny hoditra tota tsika le lamba efa tota efa nipotehany devoly fa nalainy Jesosy dia naveriny daholo hatramin'ny morceau kely indrindra natambatambany tena tony lasa vaovao dia ianao io nge zany dia jereo nge ianao hoe ianao ihany ny ianao fa ny zavatra tianao lasa tsy tianao niova ny fitiavanao niova ny fombanao niova ny fiteninao niova ny fitafinao ny zavatra rehetra mombanao niova avokoa satria nisy Jesosy tao nakanao dia nanamboatra anao ry havana malala amen zany ange ry havana ny fitiavan'io Andriamanitra io atsika miracle zany da tsy fantatrao andray ianao raha mitady miracle halleloia hozy izy ny fariseo meo famantarana izay hozy izy Jesosy Jesosy tsisy famantaranao meko anareo zany satria fantatr' Jesosy fa zay rehetra ataony Jesosy io tsisy noho ny fariseo zany fa ianao androany ry havana malala efa nanaovan'Andriamanitra miracle ianao
dia sady. Amen. Ny akanjo tianao taloha lasa tianao be zao. Taizako ianao mbola tia an'izany manao akanjo rebareba. Taizako ianao mbola tia an'izany manana fahamasinana zany. Fa lasa zany zao no tianao. Satria navaozan'i Jesosy ilay sininao. Halleluia. Dia nomena divay vaovaontsika ry aby. Amen. Raha misy olona eto matsapa mihitsy izy hoe efa te hivavaka izy nefa henony mihitsy hoe mbola misy zavatra manakana any aminy any. Fiovam-pony ilainao. Teneny mihitsy androna Jesosy amboary mifoky Jesosy malala. Jesosy atao fonofo ny foko dia mba mora mahay mankatoanao. Halleluia. Ataontsika samy Sadi imagina Ragazzi dei figli umena bayani you ask what is going on you ask be today anchini namina Kurasima Naya Stefania Tuana Kurasima Naya Stefania Tuana Jesosy malalo. Zay Jesosy eto amin'ity tany fandalovana ity na dia lehibe azy dia tsy mahay mandeha zay. Betsaka ny hevitry ny tenan'olo lehibe tao anaty Baiboly tao. Ny fariseo efa nihevitra ny tenany fa lehibe.
ary nieritreritra mihitsy hoe efa mahay mandeha. Tsy mila Jesosy zany ny tatana fa Jesosy malalo. Ianao nahita fa tsy maintsy nilanao ka izy ireo. Nanara-maso ihany, nanarakaraka teny ihany, satria hitany ihany hoe misy zavatra eny aminao hoe aza i Jesosy androany tena anetry tena mihitsy hiteny hoe tsy mahay mandeha zay raha tsy manana anao. Aleonay ho zaza foana Jesosy, tsy mampaninina anay. Raha oharina tahaka ny zaza foana zay amin'ny fanomponanao, mbola zaza ra-panahy, ny fomba fivavakay mbola zaza, ny fanomponay mbola zaza, tsy mampaninina zany Jesosy. Zava-dehibe aminay zay tantaninao zay. Manaiky ho kely zay mba hitombonao, manaiky hetry zay mba hisandratanao Jesosy malalo. Alleluia, satria tianay ianao. Amen. Tianao Jesosy ry havana malalo. Tsika androany ianao antiry ty hoe za Jesosy fantatro fa miasa ianao fantatro fa mahery ianao misy fotoana angely havana malala Andriamanitra miandro fotoana anankiray mihitsy anehoana amintsika raha mangatabavaka tsika, dia misy fotoana Andriamanitra tena miandro mihitsy any fotoana anankiray na malinantsika mba ho voamarika tsika tsara mihitsy hoe teto any nangataka dia teto any azo. Alleluia. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izany, nanahoana ny toe-ponao ny andry an'Andriamanitra, nanahoana ny toe-pontsika ry havana malala. Misy olona mety miandrandra zavatra, mety miandry zavatra ngeza, mety miandry vady ianao na miandry fitahiny ianao na misy zavatra ngeza tena andrasanao, dia ny zavatra jeren'Andriamanitra aminao androany efa tsy le zavatra angatahanao intsony satria nefa fantany fa ny toe-ponao jerena. Manahoana ianao miandry anazy io? Ahoana? Alleluia. Mbola mipetraka foana ve ny fonao? Mbola matoky foana ve ianao? Ary manahoana ny fankatoavanao azy eo ampiandrasanao azy? Manahoana ry havana malala? Izany ny jeren'Andriamanitra amintsika. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia angatao fotsiny iny dia miendrasa, fa Andriamanitra tsy maintsy tonga. Fa ao anatin'izay volavolao mihitsy ny fonao hoe mandra-pahatonga an'iny Jesosy. Alleluia. Za sady miandry ianao fa za sady atoky ianao za sady ho tia ianao Alleluia. Za sady hideranao Amen. Mahatonga antsika ry havana mbola ny velomin'Andriamanitra dia zao hoe mbola manana anjara omenanao izy. Raha tsy manana inina omenanao intsony Andriamanitra eto an-tany eto, izy hoe alaiko amin'izay. Fa matoy ianao mbola velona dia mbola manana Andriamanitra. Loatra tsika tira mahafinaritra be ty hoe hihira eto ampiandrasana anao Andriamanitra.
Samalala fatia yanao Samalala fatia now. Samalala fatia yanao. Amen. Jesosy malala. Tena tianay mihitsy zany izany mba ho toe-ponay Jesosy hoe eo ampiandrasana anao zay dia hira fa tsy eo ampiandrasana anao zay dia hitomany, tsy eo ampiandrasana anao zay dia himonomonina Jesosy fa eo ampiandrasana anao zay tena hira fiderana satria fantatray nge fa Andriamanitra tena tsara ianao. Raha fimonomonona ny andrasanay anao dia tao mbola midika ihany zany fa tsy matoky anao zay. Tao mbola midika ihany zany fa matahotra zay sao dia ianao tsy miasa, matahotra zay sao ianao tsy hamaly. Fa ny fideranay Andriamanitra entinay hanehoana aminao fa fantatray ny Andriamanitra ivafahanay, fantatray haleloia fa miaino anay ianao, fantatray fa miasa ianao, mahagaga ianao Jesosy. Volavolay ohatra zany mihitsy ny toe-ponay tsirairay avy reheto Andriamanitra. Betsaka ny olona Andriamanitra no mivavaka taminao, nangataka taminao dia tsy nahazo. Nandritry ny fotoana voafetra dia mivadika mametsiny anao, mivadika monomonina aminao, mivadika mandrafy anao mihitsy azy, maniratsira anao, manenjika anao. Dia miteny mihitsy hoe tsy misy any Andriamanitra reo zany.
Azay kosa Andriamanitra tsy mba ho anisan'izany zay. Satria fantatra fa misy ianao, haleluia. Fantatra fa miasa ianao, amen. Fa zany ho an'izay matoky ianao, ho an'izay miandry ianao, dia feon'ny fonay Andriamanitra. Tianay ianao Jesosy, haleluia. Ety ampamarana fiankofana ary avana malala. Atao tsika mahafinaritra ity. Tena hoe mety hoe tsy mahafaly anao ny fiainanao zao tsika miteny androany zao mihitsy teneniko. Mety hoe misy zavatra eo amin'ny fiainanao eo tena hitanao mihitsy hoe raha io kosa ve nijerena dia hahafaly. Raha io olanao io kosa ve nijerena dia tokony hahafaly. Raha ny aretinao kosa ve nijerena dia tokony ho faly ve ianao. Raha ny faharavana misy eo amin'ny fiainanao ve dia iza no faly amin'izany. Fa zao androany andoantsika androany tena amarana antsika ny fiankofany ty izy ty dia hotsofintsika rano fotsiny zao, haleluia. Amin'ny finoana io fiainantsika io hoe feno fifaliana io satria miaraka amin'ny Jesosy. Tonga dia forsena fotsiny zao hoe tsy maintsy misy fifaliana io hoe, haleluia. Ny fifaliana angamba satria mivany olona le, satria sitrana ny aretina hivadika fifaliana le fahoriana, amen. Da androany tsofirany ny anemana iainanao indray amin'ny diavinao amin'ny herinandro io. Dia za Jesosy tena te iaina herinandro feno fifaliana, haleluia. Da ataontsika tirity aoriana ny tiritsika, hanao raha fidirana anankiroa tao aorianan'izay tsika iain'ny tenin'Andriamanitra. Da ho ary. Fisalina di fianana, eu itoko, fizi azi taranana, raseka izay manju, fizi tujazo antuta, silamanitaka, fizi nuvatu fansika. Andawi fai chamana chazi ni fana sera ke wamini etsemiri andawi yumi rizi panzata ni panzata malakizai Fisalina di fianana, e fare un tocco, fizi azi taranana, raseka izay manju, fizi tujazo antuka, silamanitaka, fizi nuvatu fansika. Andawi fai chamana chazi ni fana sera ke wamini etsemiri andawi yumi fizi panzata ni panzata andawi fai chamana chazi ni fana sera ke wamini etsemiri andawi yumi fizi panzata ni panzata malakizai Saram tupu, saram yaragam ni tupu, izin panzaka ni panzaka, deraina ni narani, sifalina ni yarakami. Haleluia. Anao raha fidirana anankiroa tsika dia aorianan'izay tsika dia iain'ny tenin'Andriamanitra. Aza mbola miala fa Andriamanitra sakafo mahavoky, mahavelona indray tsika amin'ity androany ity. Haleluia. Ndao ary
Nanankiray farany ary eo anatin'ny jerisitsika mimako malahitra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay. Aleloia. Ndao ary izay tsy mitsangana eto kosa aloha efa tena marary. Tsisy marary moa eto. Aleloia. Lasa aritsika izay koa ny amaralako ny anjarako dia amin'ny herindratsika miaraka eto fa mbola tsy tonga any amin'ny raha ny lanitra Jesosy dia miaraka eto ndratsika amin'ny heriny androany tahaka an'izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Jesosy manana lalana tsara mikio nino na detika dini sandana Jesosy manana lalana tsara mikio Jesosy manana lalana tsara mikio Jesosy manana lalana tsara mikio nino na detika dini sandana Jesosy manana lalana tsara mikio Jesosy manana evitra masarai Jesosy manana evitra masarai evitra hitondra fiasanana Jesosy manana evitra masarai Jesosy manana evitra masarai Jesosy manana evitra masarai evitra hitondra fiasanana Jesosy manana evitra masarai faurela kasi ala meno isatani Umena tasiaga ia ili debuto Asasima yei la ya Faurera kasi ala meno isatana Isa haini mana ni Jesosy janita Umena tasiaga ia ili debuto Asasima yei la ya Jesosy manana evita evinanai Jesosy manana evita evinanai Kuti tane evita chini satana Jesosy manana evita evinanai Jesosy manana evita evinanai Jesosy manana evita evinanai Kuti ke evita chini satana Jesosy manana evita evinanai
Alléluia. Sotranao zay Jesosy malala. Ny amin'izao fotoanan'io zao ndray zay mbola afahanay miondrika mpanajana eto anatrehanao mitandrina zao andro sabata-masina izao. Dia mideranao makalazanao ary manome voninahitra ny anaranao masina fa tena tsara ianao. Ankehitrindra tonga eto zay Jehovah Andriamanitra dia sady amin'ny voninahitra anao idera akalaza ekoaka sy amin'ny voninahitra anao no mitady ihany koa ny herinao. Halleluia. Mikatsaka ihany koa an'izany herinao zany. Amen. Koa raha tonga eto zay Jesosy amin'ity androany ity dia mangataka an'izany herinao zany irotsaka amin'ny tsirairay avy ahafahana indray miatrika ny tontolo herinandronay vaovao. Mbola andresy lavitra noho ny tamin'iny enemana iny indray zay ho resinay indray ity zao tontolo zao ty amin'ity enemana manaraka ity. Jesosy io ta io zao fotoana izao mijora tamin'ny fiankofana sy ny fidirana zay efa nitahinao teo. Na io ihany koa zao fotoana mamy izay inona ny hafatra avy aminao dia fotoana ny toroteny. Dia teo zao nolotsaina ny tenako izay ilaza ny hafatra eto androany. Ampilamiko anao ny vavako fa ny teny dia anao ny androtsaka izany eto anatiko. Ary ta io ny isatokatrano isam-batan'olona anokatra ny fony amin'izao fotoana izao. Ary zany fony ny tsirairay avy zany dia tahaka ny tanylonaka izay aniriny ny teninao izay tahaka ny voa fafy amin'izao fotoana izao. Ary ny vonina mpiaza sy ny vonina mpitsaimoka ny vodia roana tsy anakely tsy anapahefana eto amin'ity toerana ity. Tsy anakely tsy anapahefana amin'ny alalana zao réseaux sociaux zao amin'ny alalana reto fitaovana rehetrarehetra reto. Fa zay teny milatsaka eto androany tsisy fehezanteny ray latsaka, tsisy fehezanteny ray overmaina fa amoa avy zato eny aty ampony tsirairay avy. Ary hotsay ny herinao, tafio ny herinao zay Jehova fa mila anao zay. Halleluia. Amen. Rehefa fiainanao, fiainan'ny erinao, toy ny tany karakaina, tsisy rano velona, raha tsy fiainanao, tsy fiainan'ny erinao, toy ny tsiatsiatany ao, fa any an-danitra. Rehefa fiainanao, fiainan'ny erinao, toy ny tany karakaina, tsisy rano velona, raha tsy fiainanao, tsy fiainan'ny erinao. Ilaky miososao, amonto anatiko ao, ilaky mierinao, oh eriko, ilaky miososao, amonto anatiko ao, ilaky mierinao, oh eriko.
tohitra rehefa fiainanao feno ny endrinao norerisy ny fahavalao lasa fiomezana raha tsy fiainanao tsy feno ny endrinao ilaitro miososao amonto anaty rao ilaitro ny endrinao oirikao ilaitro miososao amonto anaty rao ilaitro ny endrinao oirikao move on the crowd, like to me now. Oh, we go, like to lose the child. I move on the crowd, like to me now. Oh, we go, like to lose the child. I move the lights crying, like a need now. Oh, we Alléluia. Dans le vivre de l'Ibéa, nous y avons un petit carré-carré-ta. Ils étaient tranchés tout l'air, Androane, qui Androane était. Rabno tu gasua, era Androane no vo tu gamera kamne de tete namnoe, sixenda senda mincha kurzo tu ngavno itsoa, patena misra railan tu pono. Alléluia. Tem Jesus bet sava, Kowetia, Ratrina Marichaline, Madagascar, jusqu'à Patiti France, Marie-Jo États-Unis, Taïn tout pour l'Oblitina France. Daí Jesus ko tani la Belgique Jesus nuer Koweiti Hortensina Koweiti Angélina Diamonsina Emilio Rodriguez Arabie Saoudite tonga soa ihany koa isika rehetrarehetra Erika Rack France Rosemina France Alléluia. Daí Jesus Marie-Jo États-Unis et Lovely Tina. Tonga soa daholo tsika rehetra. Tainy tompontsika menakavy. Amin'ny fifaliana no iara-banantsika serana amintsika indray amin'ity sabata masina ity dia ho sabata fahafinaretana sy sabata fitsarana ho antsika menakavy any ity andro anio ity lavasina vavy malala. Rahalahy asan'ny apôstôly Madagasikara tonga soa Sandolako hoe tonga soa. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Ao amin'ny bokin'ny Galatiana toko fadimy andiny voalohany no iangatsika amin'ity androany ity. Ny tompo koa no Elifanto, France, Madagasikara, Jesosy Mpandresy, mihaja, Madagasikara, Someva, France, andao irary Someva tsika aloha fa 5 taona androany ny batisany. Halleluia. 5 taona androany ny batisany Someva, ilay batisana atao anatin'ny atsika mamiry firy moins 4 degré, ny roboka atao anaty rano tany Saint-Malo tany, dia tena hoe fahasoavana tena tahindry Jesosy maintra vorodamba, tahindry Jesosy ihany koa André Suzelle Suisse, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Galatiana toko fadimy andininy voalohany voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zokan'ny fanadevozana itsony. Alléluia. Amen. Naveriko ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zoka fanandevozana. Alléluia. Amen.
Zao Anglina Rodriguez, Anglina Andrina Solo France ho ary naty Canada tonga sotsika menakavy raha nosoa Elisabeth tonga soa ihany koa iny zao averiko farany ho amin'ny fahafahana ny nanafahana Kristy atsika ka tonga era tsara aza mety azony zioga fanandevozana itsony tonga dia tantara anankiray no entiko hisintomana ny saintsika anatin'izany toriteny zany ry havana Douda Vanatriel tonga soa tsy fantany moa ny toerana misy anao aiza misy anao aiza ny toerana misy anao faly be zay mandray anao Douda Vanatriel dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany ho amin'ny fahafahana ny nanafahana Kristy atsika ka tonga era tsara fa aza mety ho azon'ny zioga ny fanandevozana itsony tay tokoa kadaka malala halleloia misy olona zay ry havana malala nahita voromahery manidina indry Jesosy ihany koa tia narakoto zaka tonga soa halleloia dia ny zavatra nahavariana n'ity olona ity dia nahita an'ilay voromahery ambany fanidina kely sady ambany fanidina no tsy mandeha lavitra be fa miodikodina ohatry ny miodikodina amina toerana anankiray eo izy miodikodina eo ilay voromahery dia variana izy mahita ny voromahery isan'andro miala avany ilay voromahery dia manidina dia tsy lasa lavitra ambony be fa eo amin'ny 30 metatra eo ambony eo fotsiny izy manidina ary tsy lasa lavitra be makarimaka atsika fa eo amin'ny manodidina eo ihany izy no miodikodina dia gaga izy hoe mbola tsy nahita voromahery ohatran'io za dia avy eo izy rehefa midina dia hidina eo amin'ny toerana ray mahazatra eo amin'ny toerana niangany ihany ny toerany dia gaga zany da iny tompoko hoe ary sotolotra halleloia dia tena gaga io lehilahy io ary rehefa elanelany nahitan'io foana izy isan'andro dia izy tsy normal mihitsy izy zany voromanidina voromahery manidina eo amin'ny 30 metatra eo fotsiny sady tsy mandeha lavitra fa voromahery dia tena mandeha lavitra ary anisan'ny tena mahavita manidina ambony misy altitude zany efa tsy zakan'ny vorona hafa ntsony fa voromahery tokony mbola nidina ao ambony io ka zay indrindra nahagaga n'ity lehilahy ty hoe tsy normal io voromahery io andeha hojereko hoe inona no ambadika izany laza izy nanomboka nanantona nitady ny toerana iangany voromahery io izy dia nanantona izy nanantona rehefa tonga teo izy dia eo amina tranon'olona anankiray misy tady mifatotra eo amin'ny hazo tady lava be mirefy 30 metatra dia nitongotry ilay voromahery anankiray mifatotra eo amin'ny tady ary rehefa jerena dia tena efa tena ela misy ny tady io no nifatotra teo amin'ny tongotry voromahery satria na dia nitongotry ilay voromahery ary dia efa misy trasiny io fatotry tady io mihitsy ary le tady dia hita hoe tady efa antitra dia taitra be hono le rangana hitan'io voromahery io mifatotra dia nandondona tao amin'ny tranon'le trano misy an'le hazo mifatotra dia tena hoe azafady tompoko kosa izy inona ty ataonao amin'ny voromahery ty fa maninona io voromahery io no fatorana ohatrin'io dia izy le olona hoe satria anay io tsy mety zao aloha izy le olona tsy zao ny nanaovana ny voromahery tsy problemako zany izy fa anay io mbola kely io dia efa anay dia mbola kely io dia efa mifatorako teo satria tsy tiako lasa fa anay io ny voromahery izy le rangahy anankiray tokony mandeha lavitra be io tokony tonga ny lavitra be any io tokony manana liberté mandeha lavitra io eno izy izy fa ny ahy io ny voromaheryko anay io mbola kely io dia efa anay teto efa taona maro io zao ny eto izy izy le rangahy hoe mampalahelo ry se lehibe mifazatao ohatrin'io zao aro izy izy mba hamidinao ve izy io dia izy le rangahy hoe amidiko izy fa lafo be mividiny io tsy manina izy le rangahy ohatrina ny vidiny dia ny fanarahana teo ny vidiny rehefa ny fanarahana teo ny vidiny dia naloa ny vola dia izy le rangahy ny vidy hoe satria efa anay io dia alao fa vako ny tadiny dia nalainy le voromahery dia natsipony ambony
dia nytenen'ny hoe mandehana fa olona afaky olona afaka voromahery afaky ianao zao ndana ataovy izay tianao ndana manao ohatran'ny voromahery ery ndana mandeha lavitra be ndana manidina ambony be dia nome fotsiny le adinandray vola lehilahy le tompony le voromahery no nomeme izy dia ataotany apaosiny volo dia jerena tsara le lehilahy manipy an'le voromahery entiko fa nanidina le voromahery fa ny zava-mahavariana tonga teo amin'ny 30 metatra dia nihodikodina ohatran'ny fanaony dia rehefa rivany andro dia niverina teo amin'ny toerana nisy an'le tady nefa tsisy tady tsony le tady efa nitapahana izy efa nividiana efa natsipan'le olona nividy fa mbola niverina teo ilay voromahery ary tsy nafoy an'le tompony miverina teo amin'le hazo namatorana anazy inona ny olana dia zao voafatotra io voromahery io tsy afaka nalidina ambony io voromahery io tsy afaka nandeha lavitra io fa nitikodina teo antaonany maro fa rehefa tonga le olona anankiray nividy azy lafo dia nanapaka ny tady dia namera azy anidina ambony be fa zao le voromahery ty efa antaonany maro zatra an'izay zavatra zay tsy tsarony tsony hoe mbola tsy mifatotra tsony ny tongony fa izy mbola matadidy an'ilay fatotra mbola natadidy hoe eto mifaran'le tady ka raha vao mihoatra n'io matsihatra an'izay dia marary ny tongony sy tomon'le tady dia na dia tsy teo aza le tady efa taonany maro izy efa taona maro loatra izy ny zatra an'izay dia rehefa tonga teo amin'ny 30 metatra dia nijanona izy dia tsy nandeha lavitra koa izy fa nitikodina teo na dia tsy teo intsony aza ny tady ry havana efa zatra loatra ty voromahery efa zatra loatra ny fatotra izay nahazo azy dia tsy nieritreritra sy tsy nananeritreritra afaky ny anidina lavitra sy anidina ambony very fotsiny volan'le rangahy vitanana azy lafo lasa n'le tompon'le voromahery fotsiny fa ny voromahery tsy lasa lavitra zany ry havana mialatsiny kely ry havana Alleluia. Dia miala maina ry havana le olona nividy lafo be ny vitanana anazy tena vola be ny vitanana azy fa very maina fotsiny dia mety mitentsika hoe tena ity voromahery ty koa tena voromahery tena tsy Alleluia. Mialatsiny kely fa misy message kely misy olona miantso dia tsy maintsy teneniko le olona hoe aza miantso fa mbola manao live mialatsiny amintsika mety hitentsika hoe tena voromahery tena mahavariana koa ty vorona tsy zara ary ve omena fahafahana tsy zara ary ve mehezana tsy zara ary ve efa mba afaka osin'io dia mbola miverina eo ihany le tady ingefa tsy etsony dia inona ny mbola hiverena keo inona ny tsy nanodinana ambony be maninona tsy mandeha lavitra amin'izay eny ry havana zay ny amin'le voromahery fa tehitotika amintsika manao hoe isika koa dia mba tahaka ny voromahery io ry havana
izasinao dia mataka ny voromahery io ihany koa voafatotra ny zioka ny fanandevozana tsika ary nandrisan'ny taona maro tsika no ny fatorany zioka ny fanandevozana notazoniny zioka ny fanandevozana zay nytenen'ny galatiana toko fadimy io ary na de efa nafahana ary toy ny efa zatra ataona ny marony teo betabetabe amintsika ny akabetsahana saika andeha toke 7 isanjato-tsika ireo na mety mihoatra an'izany azy dia ny fotoana nanandevozana betsaka noho ny fotoana nanafahana mety 20 taona ianao nanomboka ny ivafo mety 2 taona ianao zao ny ivafo aleo zokisomefa zao androany 5 taona androany zao mibatisany nefa izy efa tseko efa 30 taona izy ohatra na ohatr' zany na 30 taona zany hoe le fotoana nanandevozana betsaka lavitra n'le fotoana nanafahana dia ohatra mbola tsy mety zatra mbola mieritreritra foana tsika hoe zay nefa fiainako tato amin'ny jauna filazantsarany jauna alleloia alleloia jauna toko favalo filazantsarany jauna toko favalo andininy fa raiky amin'ny 30 ary rehefa tenenina ohatr' zany ny olona hoe isika tigna ka azon'ny zokan'ny fanandevozana ny olona aiza koa misy an'izany hitanareo ohatra le voromahery teo efa tsy nisy tady tsony teo dia ozy izy ny olona hoe efa tsy hisy tady tsony eo dia ozy izy tsika hoe fangamo zany izy tady efa zao mihitsy ny fiainako na koa afaka hiteny hoe fa ohatra mbola ao le tady fa efa zatra n'le tady nisy retolo reto resaka tamin'i jesosy filazantsarany jaona toko fahavalany mitarika amin'ny tempolo eva kiko aminao le tenin'andriamanitra anaran'i jesosy mandrao dia hoy jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maritra amin'ny teny tenareo dia mpiano tokoa ka ho fantatrareo marina ary marina nafaka anareo tsy ho andevo ary ireo namaly ka namaly azy ka nanao hoe taranaky abraham zay fa tsy mba andevon'olona zay ery zay koa nahoana nataonay ho afaka ianareo namaly azy hoe jesosy namaly azy hoe razaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevonota fa ny andevo tsy mitoetra hatrano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva koa raha zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo halleloia amen tena tsy tsapan'ny olona hitanareo ohatra ny hoe ny olona ray hoe mahatsapany zavatra ty ny olona ray rehefa adala dia tsy mahatsapany tena hoe adala fa ny olona ray mba vita amin'ny teniteny ty za dia adala dia efa endry izy zay dia mba ohatra antsika rehetrarehetra ihany koa ny olona rehefa nisotro toka rehefa izy any tsy mamo aho dia mamo izy zay reto jiosy reto dia tsy nafantatra fa andevo ry zareo ny andevo dia voafatotra voageja reto jiosy reto dia nieritreritra ny tena ny fa olona afaka fa ny tena marina tsy afaka nandeha lavitra ry zareo mba voromahery ihany fa tsy afaka manidina ambony mba voromahery ihany fa tsy afaka mandeha lavitra satria nahoana ny anarany fotsiny ny voromahery fa ny tonga ny misy fatotra mitazona azy ety ambany ary betsaka ny kristianina mahay verse betsaka ny kristianina vita batisa betsaka ny kristianina tena mahay mitory-teny betsaka ny kristianina mahay mampahery olona fa tsy mety miakatra ambony tsy mety lasa lavitra aika itsika revana le tsika le taloha le fahotantsika taloha le namatotra atsika taloha maty jesosy ny vitanana atsika nanapahana n'ireny fatotra ireny fa ny problème ny asan'i jesosy vita fa isika ny tsy mety mino
isika tsy mety mahatsapa hoe fa tapaka angely tady de miverina eo foantsika de tafaverina eo foantsika de tsy gakytsika mahita olona vita batisa fa mbola miverina manota gakytsika mahita olona efa mpanompon'andriamanitra fa tafaverina manota satria nahoana satria mbola teo le trasin'ilay fa mbola teo ny fahatsiarovana amin'ilay fatotra androany za teteny aminao avy anao jesosy hanafaka anao am'izay androany avy anao jesosy hanafaka anao am'izay androany fa ny tenin'andriamanitra dia milaza ny andiny fahinina amin'ny telopolo amin'ny jaona toko fahavalo teo hoe raha ny zanaka angelo anafaka teo afaka tokoa ianareo jesosy ve nanafaka anao tena tsapanao sy rehinao ve fa jesosy nanafaka anao fa raha jesosy nanafaka anao tena ho afaka ianao io matsy ry havana misy asa andrasana amin'ny olona io matsy ry havana misy zavatra mitohy ny fanafahana atsika ny fiainam-panahintsika ry havana de tsy mba taka ny zavatra hafa hoe sokafan'androany de mijanony io tsy mba taka ny reny asa ino vente exposition reny hoe velariny io netana misy mividy io anaty trano raha misy mividy io androany tsara tsy misy vidy io raha amin'ny heritao io mbola ohatran'io ihany ny fiainatsika ry havana alleluia ny fiainam-panahintsika de tsy mba ohatra zany fa ny fiainam-panahintsika io de taka ny voninkazo fa anatsara sy mamelana taky ny ahoana ny voninkazonao fa raha tsy tondrahanao io de malazo io ry havana na tsaratsara taky ny ahoana ny rozinao ny zavatra maniry manodidina an'io mitadinana ny tsirony tany raha tsy soronao de simba ny rozinao ary zay indrindra ny asan'ny fanamasina androany te hiteny aminao fa ny fiainatsika io misy asan'ny fanamasina angezabe rehefa nafahantsika jesosy rehefa nandeha any amin'ny jaona nge toko fa 7 ambin'ny folo jaona toko fa 7 ambin'ny folo ndreka efa ketsika na de ny fahinina ambin'ny folo hoy jesosy manao hoe jaona toko fa 7 ambin'ny folo andiny fahinina ambin'ny folo anaran'i jesosy manao hoe ary izaho angataka amin'ray ary izy amme anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay de fa na fahamarinana de tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafatany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo aleluia rehefa lasa jesosy tsisy mpananatra ntsony ny mpianatra raha anao tsy nety petera tsy nisy ny teny ntsony fa tsy maintsy nandefa amin'ny fanamasina jesosy naniraka ny fanamasina ary ny anaran'ny fanamasina eto de hoe mpananatra misy koery ambany hoe mpanampy papahery sy solovava fa mpananatra zany hoe raha jesosy ananatra ny fanamasina eo ary ny asan'io fanamasina io tamin'le voromahery de ampatsiahan'le voromahery isan'andro san'andro hoe efa tapaka ny tadinao fa ndana manidina tsisy fampatsiaha io voromahery io ny souvenirany ny fahatsiarovany no mampatsiaha azy isan'andro fa misy tady ao mety telopolo taona io voromahery io nanidina tsy oatra ny telopolo metatra de zay foana ny tsaroany isan'andro san'andro ry havana tsy haiko tareo mahita le dessin animé hoe réponse le mijanona atao amin'le toro iny foana de mbola tsy nidina atao mihitsy hatramina réponse anazy de rehefa nidina am'izay izy de tena liberté be tena tsy nisy ohatry zany izy rehefa hitany dessin animé en réponse alleluia de ohatry zany tena ny voromahery zany ry havana tokony mandeha lavitra be ny voromahery zany tokony ahita zavatra be de be voromahery zany tokony découvrir tany be de be voromahery zany tokony natakatra lavitra ambony manidina ambony be mba voromahery ihany very havana de 30 metatra ny anidina ary ny tena lozo le tady angefa tapaky le tady angefa tsy antsony enao ngefa nandalo pasike enao ngefa vita batise jesosy angefa matoanao fa ianao mbola tsy mety mandroso foana ianao mbola tsy mety manidina ambony foana satria maninona ianao mbola mieritreritra mbola voafatotra mbola voageja mbola misy sioga ny fanandevozana ary zany androany tena tiako potehana anatin'ity toriteny tena tiako mihitsy zany sioga ny fanandevozana zany potehana tsy eo aminao aleluia
reto jiosy reto ny problema reto jiosy reto a tsy nieritreritra ny tenany mihitsy hoe mbola voafatotra azy zareo ny olona tsy mahatsapa fa ho andevo voafatotra voageja de tsy ho afahana mihitsy ny olona mahatsapa hoe voageja aho no afahana amin'ny fanangejana fa re olona tsy mahatsapa kory hoe voageja ny olona anao ny mena sakafo e fa rehefa mbola tsy mahatsapa anao ny anao jiana sakafo menanao androany a de teny aminao a ny asan'ny fanamasina ny asan'ny fanamasina de ny mampatsiahanao isan'andro andre zavatra zao hoe ianao nge fa olona afaka ary mananatra atsika foana ny fanamasina davida nge ravana malala any amin'ny salamo fa rasika fa gitsika aloha ny romanina jaona toko faevatra amby folo aloha e andininy fa 7 mbola tsy vakiko am'izay a io hoy ten'andriamanitra ao am'le jaona toko faevatra amby folo a taorina le andininy fa 7 teo de vakitsika ny andininy fa 7 hoy ten'andriamanitra manao hoe fa ny mpananatra de ny fanamasina izay rahany ray amin'ny anarako izy nampanatra reo zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay fanlazaiko anareo ny asan'ny fanamasina zany de mampatsiaro atsika isan'andro de ianao nge fa olona afaka e ianao nge fa nafanana e ianao nge fa vita batisa e ianao nge fa olom-baovao e ianao nge fa kristianina tokony anidina ambony e alleloia zany ny asan'ny fanamasina mampatsiaro mananatra alleloia ary anao sisy ny romanina toko fahavalo romanina toko fahavalo andininy fa 2 fa ao amin'ny kristy jesosy ny lalan'ny fanahinaina no nahafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana ao amin'ny kristy jesosy alleloia davida ry avana rehefa matory davida amin'ny alina de mba nisoratany mihitsy zany tany amin'ny salamy fa 9 nisoratany davida ty salamy ty any amin'ny salamy fa 9 andininy fa 7 manao hoe andininy fa 7 alleloia salama fa 9 andininy fa 7 amin'ny namany hoe isotrany jehovah zay manome sainay a ary na amin'ny alina azy de mananatra ny foko alleloia de ry ambaniry le foko a hoe voako zany hoe tena marina amin'io a na de amin'ny alina aza jehovah de maniraka fanamasina mananatra ny davida rehefa tsy voanatry ny fiainana ianao ny atoandro rehefa tsy voanatry ny olona lefa n'andriamanitra ianao ny atoandro de amin'ny alina indray ianao anareo fanamasina lotsika ravana mba hangataka an'izany mba mety aminao ve raha manjany hoe na de amin'ny alina ianao matory tsy misy olona mipety anao zany a tsy misy olona mananatra anao zany a fa ny fanamasina ny tonga mananatra anao mananatra ny fonao miteny amin'ny fonao izy de ny fonao ihany nge no miresaka aminao e efa ino ny tia nataonao razy fa ino ny tia nataonao Rengrina Rodriguez fa ino ny tia nataonao Lovely fa ino ny tia nataonao Mampionina sy Rianja sy Kapatitsy alleloia amen nitady efa tapaka androany a tadidio ry havana tiako mihitsy anao anao mba noatra amin'ny commentaire hoe any arina any misoratra ny commentaire nao de didinao androany efa niteny za androany miteny anao amin'ny aran'Jesosy nitady efa tapaka hoe sorate hoe nitady efa tapaka alleloia fa mifampatsiahivana sisa nataon'ny fanamasina aminao samy miteny an'izany tena androany tena soraty mihitsy ao anatin'ny cahier anareo manao mandray notiny tofotely any teneny hoe nitady efa tapaka alleloia ry voromahery ange ianao io voromahery ange nareo reo voromahery ange tsika tokony anidina ambony tsika efa tokony anangana maty tsika zao tsika efa tena tokony anasitrana ny boky tsika efa tena tokony tena amaky ranomasina ny vavaka atotsika tsika efa tokony anasitrana concert be de be karazany zany ny asan'ny voromahery zany ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra zany zay mifanena amitsika tonga de mahery zay mifanena amitsika tonga de falifaly zay mifanena amitsika tonga de courage olona andeha amony tena no mifanena aminao tonga de mitoy ny fiainany alleloia amen mitady efa tapaka fa fampatsiahivana sisa ozotojo amen tady efa tapaka maro izao a fampatsiahivana sisa alleloia androany a
angatakitsika androany hoe fanamasina apatsivy isan'andro san'andro fa tsisy tady tsony ahy efa novidiana tamin'ny rahan' Jesosy aho efa olon'afaka efa tokony ahita zavatra tokony anidina ambony aho alleloia za voromahery za le voromahery androany le avana malala ataotsika tsy mometsony io le lehilahy le tompo le voromahery le namatotra anazy a meme fotsiny nandray an'le vola be dehibe mihitsy ny olona mbola imezan'ny devoly amin'izao fotoana zao zany ve anao no mba nividiana tamin'ny rahan' Jesosy nareo moa le vita batisa me fotsiny izy ryavana sarobida ny vitanan'i Jesosy atsika misy amina fiangonana anankiray zay na mbola misy na Madagasikara vita ny asan'ny fahamarinana misy asa mbola ataon'ny fanamasina zao ry tsy vita io mandra-piaratsika eto an-tany de tsy vita io fa miasa foana mampatsiaky foana raha voadinitsika efa tapaka ny tady de miverina eo tsika raha voadinitsika efa voavidy tamin'ny rahan' Jesosy tsika de miverina eo tsika ry havana aleloia androany teteny aminao aho nitady efa tapaka ozy ro rahalay tapaka efa nitady efa tapaka eny na nitapaka kokoa efa tady aleloia fa fampatsevana sisy isan'andro mangatahinao isaky ny isan'andro fo mifo de teny hoe fanamasina ampianaro aho atory ianao de teny hoe fanamasina ampianaro aho de ampatsivy ny fanamasina anao na de amin'ny alina aza de atorony anao ianao ngefa afaka ndana manidina ambony anidina ambony daholo de hiakatra ndray ny voan'ny fanidinatsika alleloia aleloia hiakatra ndray ny alavirana vitatsika amin'ny mahavoromahery atsika aorian'ny tontolo teny ty satria nahoana satria efa olonapaka efa tapaka ny tadinao ry havana Jesosy mato anao ary tsy misy ninina azavela isy ninina afaka iverina hitazona anao iverina eo amin'ny toerana zay nahandevanao zay aleloia fa efa olonapaka eo misy zavatra be dehibe miandry anao misy zavatra be dehibe tokony ho vitanao nanetsika limiten'le tady de raiky atsika ry havana mana na de ny tsy finoatsika aza de fahasamy-maizany na de ny tsy finoatsika aza de fahasamy-maizany avaiza ny tsy finoana avy amin'ny devoly ary inona vokatry ny tsy finoana tokony zavatra ataonao toy zany hoe tsy vitako Petera tokony ny tena lehilahy voalohany taorianan'i Jesosy na nandeha teo ambony rano fa tsy finoana no natonga any Petera tsy finoana ry havana tsy finoana ry havana malala no natonga any Petera tsy afaka nandeha teo ambony rano tahaka an'i Jesosy tokony lehilahy faharoa nahay nandeha teo ambony rano taorianan'i Jesosy Petera fa ny tsy finoana ho asany maizina ny tsy finoana androany tapahana ny tady androany tapahana ny zarina am'izay ianao fa efa tapaka ny tady ampatsivina anao androany efa tapaka ny tady dana manidina ambony dana mandeha lavitra fa zanak'Andriamanitra ianao mitahiny tompony atsika rehetrarehetra anao hira anankiray tsika an'io ataotsika ty hira anankiray ty inona moa ampiana le hoe ataotsika ty hira ty sametsika manao antiry ty amin'ny fony alleloia fa anampy anao be dehibe amin'ny fanolorantena zay ho ataonao ity iray ity tena hoe tompo inty ovay ny fo sy ny fanahy de mba andeha tsoreraka alleloia andeha tsoreraka ao anatin'izany de aorian'izany izy zany de hivavaka ny tenako de misy solotena ny groupe Semaresy anankiroa hivavaka koa ao anatin'izay orin'izay de amaraparana ny fotoantsika ho voninahitr'Andriamanitra tady ity ry havana fofofo ny tenitsika androany fa za teteny aminao hoe ny fanan'Andriamanitra ane ampatsiahanao isan'andro fa ianao de voromahery tokony andeha lavitra ny ianao ho lasa lavitra ny ianao
hitahiny tompo a isika tsirairay avy. Amen.
misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay a. Misaotra Jesosy tamin'ity fotoanandroany zay tanteraka teto ity. Isaoranay anao satria tsy mba tonga fotsiny teto tokoa zay tamin'ity androany ity. Fa teto ianao a tena hoe teny taminay tamin'ity androany ity. Jesosy malalo mangataka aminao zay amin'ity androany ity hoe irao ny fanainao masina. Irao isan'andro ny fanainao masina zay apatsiahanay foana fa efa tapaka ny tady. Halleluja. Efa tapaka ny tady Jesosy ary te andeha hisidina lavitra izay. Te hisidina lavitra izay ary tena hoe te andeha lavitra ihany koa. Misaotra Jesosy satria eo ny fanainao masina mampahery anay a izay mampatsiahana isan'andro fa efa olona afaka izay. Raha misy olona eto Jesosy a mbola mieritreritra fa mbola eo le tady zay mamatotra azy dia ampafantaro azy fa efa vidinao teo ambony hazo fijaliana izay. Efa nafahanao teo ambony hazo fijaliana izay. Jesosy malalo apetraka ao am-pelantananao androany a. Apetraka ao ambany fiahinao sy fitantananao androany. Ny fampatsivana anay andro aman'alina matovy tahaka ny David zay Jehovah'Andriamanitra. Matovy tahaka ny David zay Jesosy a. Mena dia tamin'ny alina na dia amin'ny alina latorianay ao aza dia eo foana ny fanahy masina mampatsiahanay. Irena ny anaranao ankalazaina mandrakizay ny anaranao fa tsara ianao. Voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay ho anao Jesosy manalo. Betsaka mety tsy voalazako ary foy ny fisainako sy ny fahalalako. Ary raha toro-teny adiny ray ve moa Jesosy malala inona momba tena ho voateninay ao anatin'izany. Anefa kosa mbola ny fanainao masina ihany koa ny angatahanay androany. Ametraka ny teny any am-poniny tsirairay avy ary anondraka izany mba hitombony izany a. Amoa avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana aty aminay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Misaotra fa tsy tapaka ny fandarana. Misaotra fa totosany sabatanay ho anao reriny voninahitra. Halleluja. Amen. Halleluja. Mbola misaotra anao zay ny tompandriamanitra ray tsara indrindra. Mankasitraka anao zay Jehovah mbola totosa somaty tsara teto indray Jesosy ny fotoana rehetra androany. Misaotra tamin'izany teninao mamy izay nampitondranao mpanomponao izany androany Jesosy malalo. Misaotra fa nampatsiahana indray ianao fa tena marina tokoa Jesosy. Aika tena efa novidinao tamin'ny ranao zay fa tena tapaka Jesosy ilay tady a. Fa misaotra Jesosy mbola nampatsiahana indray androany tamin'ny alalan'izany teninao izany hoe efa olona afaka izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay nanaiko fatiny isolo ny fahotanay teo ambony hazo fijaliana Jehovah'Andriamanitra. Dia tena olona afaka izay Jehovah, olona afaka izay ankehitriny Jesosy malalo fa mangataka fanainao masina mba hampatsiahanay isan'andro isan'andro. Fa tokony handeha amin'izay zahay Jesosy a. Tokony hanidina amin'izay zahay Jesosy malalo araka ny teninao foana fa betsaka ny vokatra. Fa ny piasany vitsy dia ndreto zay Jehovah'Andriamanitra. Vitsy tokoa zahay fa vonona zay Jesosy a. Manomboka androany hanidina avy indray zay Jesosy malalo. Betsaka ny miasa miandry anay Jehovah. Betsaka ny olona tokony mbola tao aminay ao amin'ny fahamarinanao. Betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra ny sitraponao Jehovah'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany piasa miandry anay daholo. Ndreto zay Jehovah. Vonona izay hanidina Jehovah fa tsy vitanay nefa izany fangatana ny fanainao masina tena nampy anay. Angatana ny fanainao masina tena hitaritalana anay ahafahanay hiakatra Jehovah. Vonona indray zay manomboka amin'ity fotoana androany ity tena hoe hiezaka hampiakatra ny ara-pananay. Hiezaka indray zay Jesosy malala anao miasanao. Hiezaka izay mba tena hoe mivavi-olombelonao Jehovah'Andriamanitra mba ahatonga fiovampanahy marobe ny izy izao asa zay ataonao zay Jesosy malalo. Tahio zao fitoriana ataonay zao amin'ny alalan'izao fandarana zao Jehovah mba tena hoe amoa tokoa Jehovah'Andriamanitra. Mba tena hoe ahatarika fanan'olona maro tokoa Jehovah hiverinao aminao anao sitraponao Jesosy malala. Misaotra betsaka Jehovah'Andriamanitra ny amin'izany teninao izany Jehovah'Andriamanitra dia izay rehetra
tonga teto Jesosy malalaka mbola mahatsapa fa mbola ao anatin'ny fanakejany fahotana Jehova dia fotoan'izao Jesosy anafanao an'izy ireo tena mangataka anao mihitsy Jesosy androany tena andefa ny fanafana amin'ny tsirairay avy izay neno an'izany teninao izany androany tena anapatapaka ny asany maizina sy ny asany devoly sy izay rehetra mbola mahatonga an'izy ireo mbola voakeja amin'izao fotoana izao Jesosy malalo satria tsy tonga ho azy izao teninao izao fa matoa izao toinao izao tanteraka sy voatory teto androany dia fantatray fa hiasa izany teninao izany ary hamoy izany teninao izany aza misy avela ho diso anjara Jehova ny tsirairay avy izay nieny ny teninao teto Jesosy malalo fakanao fanay masina ialoha lalana ny teny sady dia ny teny dia hamoa zato eny ary voeny tsy manapataperana ny anatin'ny fonay tsirairay avy izay nandray an'izany teny izany makasitraka Jehovah Andriamanitra ianao ny aloha lalana ny tsirairay avy indray sara kely izay ianao no momba ny herinandro ny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra tena herinandro feno fitahiana feno fahasoavana Jehova tena aoka ny Jesosy mba atao voatsapa ny tsirairay izay nanatrika ty sabata ty androany fa tena sitraponao izao sabata masina izao ary tena momba an'izy ireo anao misaotra Jehovah Andriamanitra makasitraka tamin'izay rehetra nataonao Jesosy misaotra fanay masina tera laza voninahitra teo anao rery any mandrakizay Alleluia Amen. Andriamanitra tsarao indrindra miladro mbola fanideranao sy misotranao Andriamanitra satria feno fanakatrehanao sabatanao maty androany Andriamanitra tsy misy ny fahatapahany Andriamanitra tanteraka ny zavatra rehetra natao Andriamanitra ianao Andriamanitra momba zany Andriamanitra satria ianao momba zany fandaharana zany Andriamanitra ary nandateny Andriamanitra ny hen'ny teninao maty Andriamanitra izay vatsim-panahy izay mamelombelona ny fanahiny Andriamanitra misotranao Andriamanitra ary amin'izao Andriamanitra mangataka ny fanahinao maty momba ny tsirairay avy izay rehetrarehetra naheno vatsim-panahy nahenony zany Andriamanitra engany Andriamanitra ianao nampatiahy anay isan'andro isan'andro Andriamanitra ampahafantaro anay fa zay efa tsy voafatitra zany devoly zany fa ianao Andriamanitra nahampatiahy anay isan'andro isan'andro fa efa tsy voafatitra zahay Andriamanitra fa ianao Andriamanitra no momba anay ampianaro tahaka ny Davida zahay Andriamanitra andro manalina ampatsiahivy anay Andriamanitra fa olo hafaka zahay novidiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ranao masina Jesosy io zay fa nanafaka anay nanafaka ny tady zay namatotra anay Andriamanitra misaotra Andriamanitra mivatsim-panahy zay mampahery anay Andriamanitra zay mampidina ny fanahinay mampidina ny ara-panahinay Andriamanitra ary amin'izao Andriamanitra hisaraketo zahay Andriamanitra ny tenanay fo hisaraka fa ny fanahinao maty Andriamanitra ny anjelinao marompo mizara Andriamanitra izara amin'ny tsirairay avy hitantana anay homba anay hiatriky ny tontolo herinandro vaovao zay hodiavinay Andriamanitra mangataka anao Andriamanitra ny homba anay hitantana anay ary hanidina ny ara-panahinay amin'ny herinandro manompo amin'ny herinandro izao Andriamanitra mba ianao ko Andriamanitra hampatiahy anay isan'andro isan'andro Andriamanitra fa olona afaka zahay olo tapaka tady zay mamatotra anay Andriamanitra fa pampatsiahivana foana ny angatahanay isan'andro isan'andro misaotra Andriamanitra ny fombanao anay misaotra regny Alleluia makasitraka renan'izy mirahavavy tanatin'izay vavaka mamy be namaranana zay toloteny zay Jesosy anay amary fitianareo dia mitombositra sy mitombo fahasoavana hatrany ary izy menakavy izy mirahavavy Jesosy amary fitianareo dia tapitra ny toloteny tapitra koa ny fotoana misaotra nareo rehetra zay tonga niaraka taminay teto tamin'ity androany ity dia Jesosy anay amary fitianareo dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany izy menakavy miranareo herinandro mahafinaritra be andehana somatsara fa efa olona afaka ianao efa voromahery tapaka tady ianao tokony andeha lavitra ianao tokony anidina ambony ianao samia manidina ambony samia mandeha lavitra daholo indray ao anatin'izao fotoana mamy zay raha antsika izao amin'Andriamanitra manantsika ny fotoana dia mahira fiderana anankiray tsika ataontsika ty raha mahafinaritra be ty afaka Alleluia hiaraka hira amin'reto groupe zay maharesy reto tsika amarantsika ny fotoana afaka ny gadrako Alleluia lasa olom-baovao Alleluia tena karazany hafa mihitsy Alleluia karazana voromahery hafa mihitsy Alleluia misy voromahery mbola tsy ohatranao fa ianao le afaka tapaka tady le mandeha ambony be dia ataontsika izany raha tapa-kevitra reto groupe zay maharesy reto
raha mazoto ny groupe zay maresy iseho sary a dia araka hideran'Andriamanitra amin'ny groupe zay maresy tsika amarahantsika ny fotoana dia mamy fotoanareo a amin'ny alatsinainy indray a amin'ny 7 sasany hiezaka hanomboka loloha satria efa manomboka amin'ity weekend ity dia efa adiny roa ny renelantsika any Madagasikara sy aty aminay aty raha tsy mahadiso amin'ny firy zao any aminareo any raha lahalin asan'ny apôstôly masoraty eo amin'ny commentaire eo amin'ny firy zao any aminareo any raha nambavy mihaja ry lanoroso Elisabeth rantareny amin'ny Charline sy nareo Madagasikara mba amin'ny firy zao ny lera any aminareo any mba tiana fantatra fa toko mbola raha bitsa aloha vao hivadika fa sao dia mba efa mivadika fa tsy dia nara-baovao ny tena amin'ny firy any aminareo zao Alléluia mandrapatonga an'izay dia andao tsika no hira fiderana soratana eo amin'ny commentaire eo fotsiny a ny leranareo Alléluia dia tahiny tompo daholo tsika dia bonne semaine daholo ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a afaka ny garako tahiny Jesosy awa 18 taony amin'izao a moradiny ray zany sotany Anty Clarisse